fa voakasika izay olana izay ireo federasionna isatrokajiny ny raisan'izy ireo dia izay tsy fahazona fanampiana araka ny tokony ho izy eo anivon'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena izay ndeha raha tsika ary ny fanazavana nomeny izy ireo. Désir mbola tsy vory loha izy kam'izao. Ny billet d'avion makany Congo moa dia tsy ferany intsony. Ny volany avancena ka hovaliko le tenin'ny raha teo hoe atao auditina. Ny vola lanina indray io vola auditanay le. Vola bosinay indray hoe atanotanina reo taiza zakoloty nahitana vola hanovana an'ity. Fa ny hoe lafa tsy mandeha indray ny fédération lazaina indray fa nareo fahataroi ny taktikin'ny ministère amin'izay fotoana zay a raha anao tsy manao activité dia asina anao fa na incompétence izy défaillant nefa tsy manome na 1 franc. Ny ankizy nefany rehefa tsy mivoaka ka tsy manao an'ireny fifanana ratsam-pireneny ireny tsy aloha hoe ajanona le ministère en sport rehefa inona ary nandaovana cotisation internationale nefa ny moa tsy anatsika mihitsy na fivoniny mpaniary indrindrandrindra congrès. Ny ankizy tsy mivoaka raha tsy ndray aman-dreny manao plus zay daholo fa ataon'ny fédération satria tsisy vola le ministère isaky ny resa tsisy vola eo mifatatraina aloha zava-misy ao anaty misy any misy mandeha ny mpiasa ministère na misy mandeha ny sasasasany any eo misy any ao to misy mena koa an'ireny olona manao compétition azo atao national na local eto amin'ny tany sy ny fanjakany eto misy eo. Raha ny fédération na ny taranjalomana dia ino misy ka anankiray efa fantatritsika ihany efa nizaraina tamintsika mpanao gazety ny ka ny championnat du monde farany zay ho atao any Chine amin'ny mois de décembre ity raha tsy ny sambola zany ny fédération dia tsaraka nandray anjara tamin'io satria vola ataoko hoe be kely 69 millions d'ariary no dedary na atleta efatra coach anankiray dia chef de délégation anankiray zay namaly moa tao amin'ny ministère hoe tsy possible ny anakefatra fa ampidino dia nampidinonay anankiroa dia hatramin'izao fa maro ny teny amin'ireo namanareo lasa ohatran'ny hoe mamely fantsy amin'ny ministère eto foana natao fa efa mitovy tsisy valaka dia hatramin'izao na mangatako audience amin'ny andriamato ministre dia tsy voaraitro ny tenanay dia gaga ihany sy talanjona raha ny fampiresahana tany am-boalohany tany amin'ny palais de sport hoe mifanampy mifanatona nefa ny ohatran'ny hoe tsy dia zay le zavatra misy ka nina ny antso avy fotsiny ana dia hoe io tsy mandeha sport raha tsy miaraka ny rehetrarehetra ny fédération ny ministère fa raha vola ho an'ny fédération fotsiny io dia ny akamaroan'ireo namako reo moa dia efa mivolana any am-paosy miala amin'ny fotoan'izao mivolana ny ray aman-dreny na ny atleta na ny mpitantana. Satria tamin'ny fotoan'ity fotsiny zay misy déplacement roapolo rencontre internationale ny ray am'izay ihany moa namezany ministère vola eo amin'ny cotisation internationale moa misy $20,000 tsy alohan'ny ministère ny olana mety olana amin'io dia suspendu isika ho voasage isika rehefa tsy aloha ny cotisation internationale